Zainany jirama fa mampiana ihany koa ny hoavin'ny zotra ny kompania pitaterina Air Madagascar toy izay ihany koa ny an'ireo mpiasa eo anivon'izany orinasa izany araka ny fantatra dia nampanino lakolosy fanairana ireo tompon'andraikitra izay misahana ny fitantanana eo anivon'izay orinasa Air Madagascar izay ndroso tamin'ny fitokonana nandritra ny adiny telo izy ireo ny maraina teo. Mitaky ny famohanan'ny Air Madagascar ao anatin'ny lisitra be ny mpiasan'ity zotra ity. Nambaran'izy ireo tamin'ny alalan'ny sora-baventy fa famonoanan'ny Air Madagascar ny maha ao anatin'ny lisitra mainty any Europa ny zotra. Ao anatin'ny fanambarana no raisin'izy ireo dia la Frantsa no tompon'ny tetika fandetehana ny zotra nasionaly ao amin'ny annexe B. Tsy afaka nisidina any Europa intsony ny Boeing 767 roa noho ny voalaza fa tsy fahafenona amin'ny fepetrara teknika européenne. Nambaran'ireo mpiasan'ny Air Madagascar nefa tao anatin'ny fanambarany fa Air Madagascar dia manana ny fepetra takin'ny européenne toy ny part 145 momba fikojakojana fiaramanidina IOSA avy amin'ny IATA fanamariana fa azo antoka ary mantianina ny tontolo fitaterana anabakabaka iraisam-pirenena ny Madagasikara. Manaprofo izany ny asa ataon'ny Air Madagascar amin'ny fanohanana teknika sy ara-taratasy ireo kompania frantsay rehetra tonga eto amintsika toy ny Air France ary Corsair. Vola tsy toko tsy firoana no lanin'ny Madagasikara tao anatin'ny telo taona sy tapany natao ao anaty annexe B azy tamin'ny fanofanany mpanamory vahiny ary ny fanofana lalana amin'ny Islandais AAI mba hahafana misidina ny Europa araka ny fanambarana izay navoaka ny mpiasan'ny Air Madagascar. Fatiantoka ihany koa no hita tamin'ny fividianan'ny Airbus A340 izay nividiana tamin'ny Air France. Ny tombo 300 ny fandanian'ny orinasa hatramin'ny nampiasana ny Airbus A340. Nambaran'izy ireo ihany koa fa 3 volana lasa izay dia nanakarama lafo mpanolontsaina manokana ny Air Madagascar mba hanafaka azy amin'ny annexe B saingy mbola tavela ao anatin'ny annexe B hatrany ny orinasa. Mampatsiahy ny mpiasa fa ny zotra Air Madagascar dia mamelona mpiasa raikitra 250 ary tsy raikitra 700 ary mamelona ihany koa mpiara-miombina antoka maro. Endriky ny fiandrianam-pirenena ny fananana kompania nasionaly ary mitsipaka ny fanjakazakany ataon'ny la Frantsa izy ireo. Mitaky ihany koa amin'ny la Frantsa ny hamohanany zotra annexe B.